Hatsangako ny tanako hatsangako ny tanako ufanekeke tonatreanao ufanekeko eto anatreanao Tumpo itire yawe manuno tena ilay maditrana nanao zay raha tsindrindra teo imasinao nanara-potokoka nefa izao raha tsy teo ianao Jesosy agnambindrisy ny fiainako efa potikasiny nampisehoanao zava-mahagaga nampisehoanao zava-mahagaga nafanao tamin'ny loza izay nitranga nafanao tamin'ny loza izay nitranga napandalovinao memy sy lelafo haireny sady kapokanoa hatsangako ny tanako Jesosy hatsangako ny tanako ufanekeko eto anatreanao Tumpo itire yawe manuno tena ilay maditrana anio Jesosy anio no anorenako ny voatiko eto anatreanao no taminao ka voatonanao no samborinao ka resinao ko indry Jesosy hatsangako ny tanako ufanekeko eto anatreanao asanatro ny feoko Jesosy asanatro ny feoko anambarako ny voatiko anambarako ny voatiko aminao Tumpo itire yawe andranomasy miantoraka andranomaso miantoraka aminao asanatro ny feoko asanatro ny feoko anambarako ny voatiko aminao anambarako ny voatiko aminao Tumpo itire yawe andranomaso miantoraka aminao efa ratsy ao nefa mbola tinao resilatsao ka indro mitomany matsiaro farany adalana sy reo ditra zavapona faty antokano ko tsy andeto izay lasy izay tsony tsy andeto izay lasy izay tsony anao ny antso sy ny asanao anao ny antso sy ny asanao ambony ankehitriny ao maniry sy mikiasa Tumpo onerako ny lasa asanatro ny feoko Jesosy asanatro ny feoko anambarako ny voatiko aminao anambarako ny voatiko aminao itire yawe andranomasy miantoraka andranomaso miantoraka
manana le riavan'Andriamanitra raintsika izay mbola nitahy atsika ka niaro ary mbola afaka miona indray amin'izao fotoam-pifohazana izao. Fifaliana ho manokana mpitandrina sady iraka raha miara-sonirina amin'ny Elizy mitondra ny fitandremana ombo malaza fahazavana miaraka amintsika indray ary miaraba atsika rehetra manerana ny Madagasikara, manerana n'izao tontolo izao. Noho izany fahasoavan'Andriamanitra izany, andehantsika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Salamo fa 420 ny andininy rehetra no vakitsika nometratsika voninahitra an'Andriamanitra. Rehefa vita izany dia ny hira-pifohazana fa 90 amin'ny fiarahana-pifohazana asan-dratoavy ireny hiranao. Ny andininy voalohany fa 3 fa 4 no ataontsika. Salamo fa 420 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tsy Jehova nomba atsika, eny aoka ataon'ny Israely hoe raha tsy Jehova nomba atsika, raha nitsangana miely atsika ny olona, dia nitelina atsika velona izy raha nirehitra tamintsika ny fahatezerany. Dia nandrifotra atsika ny rano ary nanafitra ny fanahitsika ny rika, eny nanafitra ny fanahitsika ny rano misy afoaka. Isaorana ane Jehova, izay tsy nanolotra atsika ho rembon'ny nifiny. Ny fanahitsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpihaza, tapaka ny fandrika ka afaka isika. Ny famonjenatsika dia amin'ny anaran'i Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Asan-dratoavy ireny hiranao. Asan-dratoavy ireny hiranao, ka dia raha ilay mpanjaka lehibe izay namorona izao tontolo izao, da mipahendrena be. Saotra ila fiderana, saotra atolory azy, saotra ila fanajana akawanandiamanitra. Paterao Andriamanitra, paterao Andriamanitra, izy nonary sy namelona ary namarary na finaritra, izy lopanoana. Saotra saotra ila fiderana, saotra atolory azy, saotra ila fanajana akawanandiamanitra. Lehibe tokony fitiavany ny malalany ny rainy tety, mba mananatra nao zanany ho fanovany eny. Saotra saotra ila fiderana, saotra atolory azy, saotra ila fanajana akawanandiamanitra. Vavaka isika. Zany tononkira-panahy zany ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra, noentinay misaotra anao ary mendrika ny anaterana fisaorana ianao, mendrika ny hoderaina ianao. Ny vazatany rehetra raha antsonao ekohaka eo anatrehanao, Aman'Andriamanitra mpamorona anao. Misaotra be dehibe ny tantana ny fiainanay, ary arak'izany tononkira-mpanao salama, ary tsaronay fa marina teo amin'ny fiainanay zany, ka nitaka ny manavoa ny fanekempo ny ratsy Jehova ny nomba antsika. Misaotra indrindra raha io, zany fombanao anay zany.
Izany fitantananao ny fiainanay, izany fierovanao ny fahasalamanay eo anivon'ny trangan-javatra maneran'izao tontolo izao. Isaorana anao izany. Mitodika any aminao izay Jesosy io. Ilay mpanjaka ny mpanjaka tompony tompony. Tsy toy izao koa izay ratsy ianao. Ilay mivavaka sy mifona ho anay isan'andro. Ilay mihevitra ny mahasoana isan'andro. Isaorana ianao. Efa nekenay ho tompo sy mpanjakanay teo amin'ny fiainanay ianao. Ary indrindra ianao ny teny tsy nataoko tsy ny hoe mpanompo ianareo fa nataoko ny hoe sakaiza ary zay tranambaran'ny ray ara ambaranao aminay izany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Manaja anao ny vahoakanao Jesosy. Tsy mba mahay fomba ny olo-masina marobe ao an-danitra. Tsy mba mahay fomba ny anjely marobe ao an-danitra. Tarakotrokotroka tahaka ny varatra hoy ny soratra masina izany fiderananao. Fa ny fomba tsotsotra ihany ankasitrao fa vokatro ny fonay manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka isika. Milohan'ny andrenesantsika ny sitrapon'Andriamanitra sady ten'Andriamanitra avy hatrany ny firana fanampy ny fahaenina ny andininy voalohany ihany. Ny teninao Jehova Ray Mahery izay nomenao anay dia tena tsara sady mampahery ka mampifaly ny fonay. Firana fanampy ny fahaenina. Vavaka isika. Tonga ny fotoana anambarana ny teninao. Mofinaina sakafo mahavelona anay tokoa ny teninao satria efa nambara fa tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aleoko ny vavan'Andriamanitra. Mitenena indray Jesosy eo fa miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny ten'Andriamanitra ka tsika ny fampahirezana androany havana dia amin'ny Salamo faha 150. Salamo faha 150 ny andininy fahatelo ihany. Salamo faha 150 ny andininy fahatelo ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Farava ny fanorenana ka inona indray no azony marina atao. Amen. Nisy poety anankiray zay ry havana zao no nataony. Raha ho anamainto ny tazako eny amin'ny faravodilanitra zao tontolo zao. 30 taona lasa nainoko an'io teny io sy nahitako an'io teny io. Raha ho anamainto ny tazako eny amin'ny faravodilanitra zao tontolo zao. Fa rehefa nanomana zao tenin'Andriamanitra zao ady io zay hoe efa 30 taona lasa zany fa zao ny zava-misy amin'izao fotoana zao tsy eny amin'ny faravodilanitra tsondry ny misy ny aizina fa tanteraka ny voalaza ao misy iantoko fa 70 ny andininy faharomany fa indro ny aizina manarona amin'ny tany ary ny espinto
manarona ny firenena. Efa tena matevina ry havana ny rahona mainty ka manalika ny fiainana. Zany zao zavatra atrentsika zao. Ary taka ny mampatsiahy ny faminaniana izay loza ho an'ny Edoma any amin'ny Isaia 42 an'izany manao hoe ry mpiambinao toy nalina moa izao. Ry mpiambinao toy nalina moa izao. Sy ihany anefa fanampiomanina isika any amin'ny Timoty any zany teny zamany efa any aparany any dia isy andro mahory. Any aparany any dia isy andro mahory. Manoloana zao aizina manarona ny tany zao ry havana dia misy faharavana maro amin'ny fanorenana nataon'Andriamanitra. Ao ny faharavana ara-pitondran-tena, misy zany, hita maso zany. Ao ny faharavana ara-nofo, misy zany. Ao ny faharavana ara-panahy, hita eny amin'ny fiarahamonina eny, hita eny amin'ny fiangonana zany. Zao vaninandro iainantsika zao. Fantaniana mipetraka nefa dia zao, inona no azony marina atao hoe? Inona no azony marina atao? Dia rehefa mieritreritra ry havana zany ten'Andriamanitra zany dia iza moa zany ny marina? Iza ny afaka namary tena fa iza ny marina? Ny ten'Andriamanitra milaza fa tsy misy marinitsika na dia iray akory aza, saingy misy fampanantenana kosa hoe raha tena olom-boafidy n'Andriamanitra dia zao ihany, Andriamanitra ny manamarina azy. Ny olom-boafidin'Andriamanitra zany dia ataontsika ny klasiny ao amin'ny mino. Ary dia rehefa feheziny iza raha marina dia zao, zay rehetra mino an Jesosy Kristy, Andriamanitra ny manamarina azy. Inona no azony marina atao? Dia ny zavatra atao anaty kitao ry havana dia ny valiny dia zao ihany hoe Isaia 40 mitsangany e, miazava fa tonga ny fahazavanao. Zay ny zavatra mpolotra tao anaty tao. Ary ty Isaia 40 ty ry havana dia nisy fahoriana tao amin'ny fianakaviana voaingana. Dia nisy mpitandrina, asa fantatrareo tsara angamba pasteur atolotra taminay tany. Dia nozy izy hoe ty Isaia 40 ty ozy dia tantara mipetraka fa fony foaziny ny endravelon-Janahary, ny foaziny Jesosy. Dia teny napetraka Jesosy taminy hoe io ry ny endravelon-Janahary dinianao tsara, io Isaia 40 io. Dia nareo izy izy dia ndana avereny vakio rehefa tonga any an-trano zany Isaia 40 zany. Tena andinika tokoa ry havana, dia matsiaro ny zava-misy. Navelom-panantenana nefa ry havana ny tenin' Jesosy nomenantsika izay nolazainy dadan'Andriana toandro tamin'ny Alahady. Amindra fo aminareo ho aminao foana ary ho amin'ny isa-tokantrano, velobelona amin'ny fanantenana nare zany. Ten'Andriamanitra nampitirainy mpanompony zany. Isaorana ny Andriamanitra ray namindra fo tamintsika, isaorana ny Jesosy tompontsika ny ain'ny fivavahantsika. Kanefa hoy atery ampendoana hoe misy fanorenana rava. Voalohany ara-pitondran-tena. Ara-pitondran-tena. Tsy fantatro fa zavatra hitako ry havana dia zao, maro amin'izao fotoana izao ny tsy mahajoro na ny kristianina azy. Asa mety tsy ampivavaka, asa mety tsy naharitra ny tenin'Andriamanitra, asa mety rendriky ny krizy misy eran-tany, fa maofao zany rehetrarehetra zany. Inona ny vokany? Maro mitsambikina miala amin'ny fahamasinana amin'ny mahazanak'Andriamanitra ry havana. Maro mitsambikina miala tamin'ny fahamasinana amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Miova ny toetra, miova ny fomba fiaina, miova ny zavatra be dia be. Ao moa dia mifampitsaratsara, dia mifimonomononana, miseho daholo ny fakisitinana, ny tsy fifankatiavana, zany zavatra rehetrarehetra zany. Dia araka ny fitenin'ny tanora hoe mipotra daholo ny d'origine. Misy zany ry havana, misy zany. Fa manoloana
nitsanganjavatra tahaka izao, inona no azony marina atao eo amin'ny fitondran-tena tokony hijoron'ny marina? Mitandro mandraka-riva ny fahamasinana ry havana. Anjarantsika mino mitandro mandraka-riva ny fahamasinana araka ny ten'Andriamanitra hoe aoko masina ianareo satria masina Jehovah-Andriamanitra ianareo. Ry havana, maro ny zanatsipika alefa amin'ny fahavalo, kanefa mila mangataka herin'Andriamanitra isika hitsenana ireny zanatsipika ireny amin'ny ampingan'ny finoana izay natolotry Jesosy antsika. Mila mivonona tahaka izany, mangataka ny herin'Andriamanitra hitsenana ireny zanatsipika alefa ny Satana ireny. Ny ampingan'ny finoantsika an' Jesosy, izany no hitsenantsika azy. Misy fahoriana eto amin'izao tontolo izao, fa nampiomanin' Jesosy ny amin'izany tsika. Fa raha misy fahoriana eto amin'izao tontolo izao, ny mindravana, inona no ataony? Tsy mitondra tena tahaka ny adala hoy ny soratra masina, fa mitondra ny tena antsika tahaka ny endry, tahakiny izany. Izay ny ara-pitondran-teny izay. Dia hoy ny faharoa, misy faharavana hita eny eo amin'ny fanorenana amin'ny haranofo. Betsaka izao ry havana ny very asa. Hita izany. Orinasa maro misedra olana. Misy izany. Tsy mora akory ny miatrika izany rehetrarehetra izany ry havana. Tsy mora ny miatrika izany. Fa rehefa ambany velatra tao anatin'ny fokontany tantarandry Noa mianakavy any amin'ny Genesisy any izany. Dia nimerery azy satria hoy izay hoe dri hairy Noa mianakavy reto koa tratran'ny confinement, tratran'ny fioboana, nandritry ny 500 andro. Lasa n'izany ny saiko. Tao anaty samby fiara, tsy mivoaka tao mihitsy nandritra ny 500 andro. Tena confinement total. Zao mantsika zao mbola afaka mivoaka. Fa tsy afaka mivoaka ka hivoaka ao aiza moa satria efa rano sisa manodidina ny samby fiara. Efa nisy hatramin'ny taloha izany fioboana izany. Toy izany ny sarin-javatra misy ankehitriny. Maro ny zavatra rava ranofo. Ary miteraka fahaverezan-kevitra eo amin'ny maro. Indraindray ry havana izany fahaverezan-kevitra izany mitondra kirotam-panontaniana be dia be ao anatsika ao, ary nandray tsy ahitantsika valy mintsondry. Inona ary no azony marina atao e? Manoloana an'izany, raha misy faharavanana nofo, inona no azony marina atao? Ry Paoly dia nanao ny fanekem-pinoana ary mijoro vavolombelona hoe very hevitra nge zay fa tsy mba namoy fo. Very hevitra zahay fa tsy namoy fo. Dia miverina amin'ny tantaran'ny Noa mianakavy teo indray aho. Tao anatin'izany fioboana tao anaty sampiara izany. Mety very nge ny fananana rehetrarehetra, na ny tranony toerana, na fambolena, ninina, mety zavatra narina tany daholo izany, tanindrazana ny ainana, narina tany daholo izany. Fa nisy fotoana nahatserovan'Andriamanitra azy. Ka nampitsahatra ny safodrano. Ka nazahoana indray ry havana, namono varavarankely ny samby fiara. Ka niverina nahita ny tara-pahazavana. Niverina nahita ny tara-pahazavana indray. Tanteraka tamin'ireo amin'ny anakavy izany. Ripino. Na dia natopatopan'ny rivotry ny maherin'ny coronavirus ary tsika. Misy fiatraikany teo amin'ny fiainantsika izany. Tsy ampivarina ny mino izany. Sanatria ka ho tratry ny famoizam-po isika. Ho tratry ny famoizam-po isika. Jesosy efa nanome toky fa ho amin'ny isa-tokantrano. Ary nafinaritra indrindra dia zao hoe ho avy aho isa-tokantrano, angatao izay tianareo fa hiaino izy. Namelombelona amin'ny fanantenana izany. Ary ny fijoroana vavolombelona tamin'ny lahady ry havana dia rentsika tsara fa nisy olona very asa tao anatin'izao confinement izao. Fa tao anatin'izao confinement izao koa mbola nanomezany Jesosy azy asa ary mihoatra lavitra noho ny teo aloha aza ny karaha-maraisiny izany. Tsy mba mamoy fo isika.
tantara anankiray ravana izay mba mampieritreritra isan'andro rehefa latsaka ao anaty fahaveresitra-kevitra tahaka izay. Any efa nampieritreritra foana ity tahaka ity. Vehivavy anankiray efa tany amin'ny tokantranony tany. Nanana olana goavana tany izy. Dia lasa izy tena mangy tany amin'ny reniny. Ohatra reny a. Dia efa reraka malika endrika, mangana ny endrika. Manao any ianao anaka? Ahoana? Tonga ty arineny a. Reraka. Mila amoy fo amin'ny trangan-javatra rehetra mahazo ao anatin'ny tokantrano. Amoy fo iny ana dia miresaka eo izy mianaka dia hitandreny efa reraka dia reraka. Dia tsy nanohy ny resaka tsony ny reniny. Fa lasa ny reniny naka karaoty anankiray, nakatody, dia lasa nampirehitra afo, dia nampangotraka rano. Da naloha ianao matory ery, da namaka aina tsara aloha. Dia niketrehina tao ny karaoty sy ny atody amin'ny akorany io. Dia efa nangotraka ela. Dia da navoay ozy izy asolo ilay zavatra nandrahoako ao, fa iny ty ataony eny asolo ilay zavatra andrahoako ao. Navoaka ny karaoty, navoaka ny atody. Vita. Dia nalainy reniny ray ny kafe, vovona kafe, dia nararany tao amin'ilay rano mangotraka. Dia rehefa vita izay kafe nany izay nivoaka tsara ny entony ilay kafe, manitra tsara, indrindra ho an'ny olona mpisotro kafe. Fa iny ty ataony eny zao anaka ny tiako atao aminao. Ty karaoty ty, mafy be ty, narotsatsika tao amin'ny rano mangotraka. Dia jereo izy zao, malemilemy be, hitanao, endriny eny a. Ty atody ty, atody mora vaky, voadona kely fotsiny dia vaky miparasaka. Fa rehefa nataontsika tao anaty rano mangotraka, nanao izy zao, efa dura riny eny a, mafy. Zay zany dia zay dura zay, mafy. Dia io kafe io narotsaka teo, rehefa tao anaty rano mangotraka manao any, ka manententy be le fofony riny eny a. Ay, zao ary anaka. Ao anaty ady mangotraka ianao zao. Milaza fa mila amofoy ianao, dia zao fotsiny. Olona antezaina tamin'ny soratra masina ianao. Kristianina karaoty ianao. Rehefa miatrika ady mangotraka. Sa kristianina atody ianao. Rehefa manatrika ady mangotraka. Sa kristianina kafe ianao ao anatin'ny ady mangotraka. Mbola manome fofona manentoento, mampite hihinana. Safosafo lo fotsiny teo razana ny vavy. Dia atsika koa mieritreritra an'izany ravana. Ao anatin'ny faravana ranofo rehetra, na inona endriny. Amoy foy vesika. Dia apetraka zany zavatra anankitelo natao fanoharan'izany. Dia samy mamalitsika hoe kristianina toy ny karaoty asa, kristianina toy ny atody asa, kristianina toy ny kafe. Mampisaina nefa mampime koa an-danina. Fahatelo farany, nisy faharavana eo amin'ny fanorenana amin'ny ara-panahy. Misy zany ankehitriny. Rehefa miona amin'ny ondry eny an-dalana eny maro ny sento manoloana ny fiangonana tsy afaka misokatra. Izay moa ny fandaminana ara-panjakana tsy maintsy manaiky tsika ao a. Programa maro zao ny tsitosa eo anivon'ny fampandrosoana ny fiainan'ny fiangonana. Ao ny manana fikasana nokana ny dekona, ao ny manana fikasana nokana ny katekomena, ao ireo mpiandro maro be izay fanaontsika isan-taona mamoaka an'ireny mpiandro ireny. Misy zany, ravo zany, hatreto. Ao koa ny adi-panahy ny mpitarika, ny mpitandrina, ny mpitarika rehetra. Manao ahoana ny ondry? Misy an'ireny mpiandry sy mpiomana madinidinika ireny vangin'i Jesosy. Mpitastero, variana ange hono ny ondry, kina no atao ary, vavaka. Eny fa na dia ny olomba ositra sasany aza, variana hony e, variana. Dia hoy ty mpiomana kely anankiray, pastera, za ozy ohatran'ny vangin'ny tompo a. Alaivinao ozy ny enarany fianakaviana rehetra ao anatin'ny fiangonana. Lo mpianakaviana. Mbola vita moa zany any aminay satria tsy olona be da be ohatran'ny eto an-tany nanandrano, izy maninona?
dia eto nentina ambavaka zany miasany andry ny lompianakaviana rehetra raisitra aiza indray aroana hitako an'izany lasa nikarokaroka dossier riavana mbola nisy recensement efa tamin'ny 2017 fa ny recensement taty afara moa mbola any amin'ny secrétaire any zay sisany nalaiko izy avy aloha dia zay mbola tsy tao dia tadidiko daholy rehetra zany Jesosy ny asa hivavaka ho an'ny isam-pianakaviana mba tsy ho variana mba tsy ho makina ny fiainam-panahiny asa zany dia zay rehetra kosa hono ho an'ny mpiantso impiomana rehetra zay rehetra ianareo efa ondro mani ataovy à distance atao mbavaka zany ny takian'Andriamanitra variana ny olona riavana variana ny ondry dia rehefa mieritreritra an'izany ndray aho dia betabe moa le tantara hitako any amin'ny boky dia zao ndray dia merery ihany any ny saina ndray maka tonga hono ny fetin'ny taranaka dia rehefa tonga moa fetin'ny taranaka dia efa manomana valopy daholy dia vita tsara ny toriteny efa vita daholy dia manonona sisa taranaka ranona amin'izay ara mandroso dia tonga dia mametraka amin'ny valopiny dia lasa dia tsy miverina eo amin'ny fitorantsony fa lasa mivoaka satria rehefa fety tahaka ireny zany mety misy zavatra maro varovarotana any ivelany any taranaka ranona dia ohatr'izay daholy dia asa taranaka 3 sisany teo sa 4 dia natsiaro le ream-pianakaviana anankiray todika tamin'ny vadiny ramatoa lasa mivoaka daholy ingeny olona tsika zao mifaraparany eto farany ho sisy zany zao dia rehefa anao tsodrano pastera dia ny dablo sisa anao ataony mitsangana mandray ny tsodrano enganeka tsy ho zany ho a Jesosy raha ho afaka soma tsara ho farana soma tsara zao confinement zao mba tsy ho zany dablo bangabanga ny hita mba tsy ho zany Jesosy eo mba tsy ho zany tantara mampieritreritra ihany zany indrindrindrindra ho an'ny kristianina rehetra ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra fa ny confinement natrena tahaka izao mba tena nanovozana hery ny saitsainana nandiniana ny ara-panahy rehetra inona ary no azona ataony mino hoe inona no azona ataony ny marina atao manaloana zany trangan-javatra mety maharava amin'ny fiainam-panahy dia mahatsiaro ariavana tantaran'i Jesosy nitsangatsangana teny amoron-dranomasina any amin'ny Matio 4:12 an'izany Matio 4:12 rehefa nitsangatsangana teny an-dranomasina Jesosy tazany mpianatra mandeha sampokely raiky tahotra amin'ny mpianatra matotoa io a nefa Jesosy niteny taminy matikoe fa izao ihany aza matahotra Petera moa lehilahy fiainao anatin'ny hafanampo tamin'ny mpianatra rehetra dia namaly hoe zao ary tompoko raha ianao ihany dia saovy manatina anao eny ambonin'ny rano aho dia hoy Jesosy manatony e dia nidina niala tamin'ny sampokely kananjo rehefa nahita ny rivotra mifofofofo dia natahotra dia niletika kanjo Jesosy teo naniditra ny tanany ary rehefa nandray dia hoy izy Jesosy erikely finoana nahoana ny anahany ianao sary ny fiainan'ny mpino zany amin'izao fotoan'izao riavana misy vanim-potoana miredareda ny finoantsika zay manko Petera raha ianao io e tsy avy manatona raha miredareda ny finoantsika any Jesosy mahita azy tsika amin'ny fomba maro samihafa amin'ny valim-bavaka maro samihafa sendra rehefa rivotra mahery riavana zay tsika zay rehefa sendra rivotra mahery ny anana ihany tsika dia miletika tsika soa ihany fa teny tanan'i Jesosy na injiny ka nandray amin'ny Petera miazony mino atao miazona mandrakariva ny tana maherin'Andriamanitra miazona mandrakariva ny tana maherin'Andriamanitra ao anaty fomba natanterahany zany ao anatin'ny vavaka riavako ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fiderana
izay ibaikoa ny tompo atsika satria malahelo ny Jesosy tsy mba manana vitsy ny fiderana ataontsika fa mangataka ny be dehibe. Zany nataondry Paoly sy Silasy rehefa tany an-tranomaizina, inona mono nataony tao? Vavaka, fiderana, ny vany gadra riavana, ny vany varavarany tranomaizina. Hain'Andriamanitra ny asa rehefa tena feno vavaka isika, rehefa tena miaina amin'ny tenin'Andriamanitra isika, rehefa tena feno fiderana an'Andriamanitra isika. Tenin'Andriamanitra raha teo mampirisika antsika hoe mivavaha, mivavaha ka aza mitsahatra. Fa raha avy ny fanorenana ka inona no azony marina atao e? Mitsangana, miazava, fa tonga ny fahazavanao. Nampahery dia nampahery ny teny meny ray aman-dreny tamin'ny lahateo koa feno fampanantenana ho an'izao firenena izao dia ny Isaia 7:20 ny 4:12 riavana. Efa nivakina tamintsika izany manao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia indro koa mbola hanao zava-mahagaga amin'ny fireneny ity aho, dia zava-mahagaga sy mahatalanjona. Zava-mahagaga sy mahatalanjona. Anjarantsika nefa miasa mba hahazoan'Andriamanitra manatateraka izany teny fikasana izany. Anjarany mino mitsangana, anjarany mino mitondra ny fahazavana. Tiany Jesosy aho, tiany Jesosy ianao hijoro lalandava, ho kristianina haneho ny heriny mazava. Fanamasina angambo teotra izany teny izany ao anatsika tsirairay avy. Sotra Jesosy. Nandray izany tenin'Andriamanitra izany tsika riavana. Maro ny zavatra mety tsy tanteraka tsy naizana mijoro, na amin'ny ara-pitondran-tena, ny amin'ny ara-nofo, ny ara-panahy. Hitodika mandrakariva amin'Andriamanitra isika. Ny hira fa 450 hira fiaintsony izany mbola hibanjinantsika mandrakariva ny lalana rehetra namboarin'Andriamanitra ho antsika, dia ny lalan'ny fahamasinana. 450 mba fangiana rerimino aza mba tamana ty ary aza manadino ny anjaranao ary. Voalohany eo am-pitsanganana, faharoa kosa mandoalika tsika marobe ny mba mitady ny fiainana vaovao nefa kosa tsy miady amin'izao tontolo izao. Mitsangantsika 450 ny andiny voalohany eo am-pitsanganana, faharoa eo am-pandoliana. Indre izany fifaliana iry Andriamanitra rainay izay ny an-danitra. Mbola tsy tanteraka ny faminaniana ankehitriny manao efa isy misary lehibe. Ary izany misary izany tsy misary tsy ahitana hanina, na rano sotroina,
na lamba ho tafiana fa misarotsy andrenesana intsony ny teninao. Misaotra anao izay miteny aminay, misaotra anao mampahery anay. Fa rava ny fanorenany ka inona no azony marina atao. Misy tolanana be da be nampianarinao anay, indrindra ny fiainan'ny mino izay mba niklasenao isan'ny marina ty androandroany ity. Jesosy io ny ara-pitondran-tena, maro ny zavatra efa tsy tanteraka, na ny tena laoko ny vava, na ny fisainana akory ara-Jesosy ao anatin'ny trangan-javatra misy. Na ina tsy naizanay mijoro tao anatin'ny fahamasinanao, mamelany elokay. Mijeriny amin'ny ara-nofo, maro angenindrendrika Jesosy, maro ny very-hevitra, maro ny mierikerika, rava ny fiainana ra-nofo rehetra. Zany rehetrarehetra zany anefa nanome fanantenany ianao, fa Andriamanitry ny nofo rehetra ianao moa misy zava-mahagaga. Ary tsy ny vitany amin'izany ihany fa maro ara-tompo, nefa lavo indrindra eo anivon'ny fahafatesana, eo anivon'ny trangan-javatra miseho. Eny Jesosy malalo, zay rehetra tsy mba nahaizanay mijorona, nahaizanay nisaotra anao, mifanenjika ary nataon'ny sasany raindray Jesosy, mifanometsiny ary nataon'ny sasany, mifona aminao zay, ny amin'izany toetra anay izany. Raha mitodika indray amin'ny ara-panahy, tena mandinika ianao Jesosy, ary zavatra hita zany ankehitriny, fa maro ny variana. Tao anatin'izao fiobona izao, tsy mahatsiaro, miena ny fiainam-bavaka, makina ny fiainam-bavaka. Fa na dia ny teninao ara, vitsy isan'ny olona tompo, na ny olom-bo fity aza, mba mamandinika ny teninao. Zany koa dia hifonanay aminao zany tompo. Zany ny fahalemenay, zany ny fombanay, ao anatin'ny fahoriana mahavaivay. Mamindrafo aminay. Efa napahafantatra mandrakariva nefa ianao. Fa zao tontolo zao iainanay ity, misy fahoriana ety misy fahoriana ety. Fa ianao kosa mbola nanohy matike, fa izao efa naharesy zao tontolo zao. Ampianary ibanjana ny fandresenao mandrakariva zay Jesosy. Ampianary ny mandrakariva iazona ny fiadina rehetra zay efa nomenao. Ary tsy vitany mpandresy, fa nataonao mihitsy ary zay manotra noho ny mpandresy anareo amin'ny alalan'ilay tianareo. Ankehitriny ary matoky zay tompo, fa hamindra fo aminay mandrakariva ianao, hamindra fo aminay mandrakariva ianao. Eo koa nefa Jesosy io, ao ny asan'ny Satana, mamilivily ny sain'ny olona, indrindra ny kristianina rehetra, ny tadiaviny ho lavo amin'izao fotoana izao, satria efa andro vitsy sisa ny fanjakan'ny Satana, fa tsy hanana anjara amin'izany intsony izy, manapetra ny fotoanany. Maro ny fomba rehetra hoentina amin'ny tanany vahoakanao rehetra Jesosy, ahitoky amin'ny zava-poana. Ary maro ankehitriny nefa tsy mahay manavaka intsony ny zava-poana, tsy mahalala ny zavatsoa tokony iainana. Fitaky Satana daholo zany tompo, ka ninona fandrika velariny eo amin'ny fiainanay. Efa nanome fahefana kosa ianao Jesosy io, mandehany roaindeminy, mandehany esitrany marary, mandehana atsangan'ny maty, mandehana tiovon'ny boka, zay nazo maimaimpona mizara maimaimpona. Misy lafo mielo azy ka mandevana ny fahavalo manodidina, ary manao ny rivotra hoirany sy ny lafo mpanomponya. Na inona ka lanorina, inona asany dia voly mandrafa amin'ny fiainany zanak'Andriamanitra, havarina any andavaky ny elo ary zany, ka marino ary zany Jesosy. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona sy mahery avy any Nazareta, no andidina ny asan'ny Satana rehetra, dorana amin'ny apazan'i Jehovah, ny aretina rehetra, may, ny mikroba rehetra, ny virus rehetra avy amin'ny coronavirus, dorana may tsy anakery amin'ny zanak'Andriamanitra. Miala ny kalan'olo rehetra manao taingibozina zanak'Andriamanitra, may, dorana miala, tsy manankehitra anam-pahefana, ninona fandrika ataon'ny devoly fanamamitaka rehetra, misalibona rehetra, may, dorana ny andavaky ny eloany, tsy manana anjara manangolo ny zanak'Andriamanitra. Miala nareo Satana, fa varesinareo, tsy manana anjara toera amin'ny zanak'Andriamanitra.
misaotra indrindra tompo, misaotra indrindra Jesosy, ianao izay mikarakara, ary ianao izay maneho famindram-ponao, satria efa niteny foana ianao, efa na dia hifindra aza ny tendrombohitra, ary na dia hetsika aza na voana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko, ary tsy hitsoka ny faneken'ny fihavanako. Hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Misaotra indrindra tompo, misaotra indrindra faly izay ankehitriny, ary indrindraindrindra mba hiaraka iretina amin'ny Davida mpanao salama manao hoe: sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra iray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokony atompontsika, izay nitohitoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjine, nijalana napaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra iray tsy toa, avy any ny eviny tsara amin'ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. 3:7 ny andiny voalohany ihany, miobo ny fanahiko fa voavonjy izao, ny ratra ny mpamonjiko ny misy aim-baovao. 3:7 ny andiny voalohany ihany. Mioby ny fanahiko fa voavonjy izao, ny ratra ny mpamonjiko no misy aim-baovao. Ny rany Jesosy no tena avotro, ka sambatra ho sitretrika ampo. Tanteraka tonga izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mipetraka ianareo izay any tokantrano any. Sao ry havana dia fombatsika moa manao ny fanatitra na any tokantrano any ary tsika, ary dia rehefa voango indrendry fanatitra eny amin'ny fotoana izay mahamety dia ateritsika any amin'ny fiangonana izay misy atsika. Eo moa ny eto Tanànandrano, ao koa ny mety any amin'ny fiangonana hafa, dia manatanteraka izany tsika izao, ka dia melohany ao anatin'izany mba fanongonana ao ny fanatitra ao izany fito sy telonjato ny andininy voalohany ihany. Iza reno hanompo an' Jesosy ho anisan'ny fanompona izany fanaovanao ny fanatitra ho an'ny tomponao izany. Ny andininy voalohany ihany, fito sy telonjato. Izano hanompo ani Jesosy, izano anaky mba ho azibo, eny atsarany, eny otrabe, izy tamonjy ka mety zare. Jeso tompona ayo Sangantsika nolotra ny fanatitra araka ny hira rehefa fanaontsika mamiko indrindra Jesosy. Mamiko indrindra Jesosy, mamiko indrindra ianao, fa ianao tsy miova, mamaly vavaka, tompo
manana renabe tsy mananjava-tsoa soandena aina fampiany fahasoavana tompo ino ravalikanao amin'ny soa rehetra zay nataonao ay asaminy kelindry indra jesosy io misatranao. Petraka isika riavana. Zao dia misy nanao ny voady sy ny nandrakimpisaonana dia maka an'izany ny mpanompony. Dia mbola ampitombony amintsika ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia toy izao indray ireo mpanompon'Andriamanitra nanefa ny voadiny tamin'ity Alarobia ity amin'ny anaran'i Jesosy. Voady fisaorana, misaotra anao zahay Jesosy noho ny mbola niarovanao anay mianakavy tamin'ny valana retina. Misaotra anao koa izahay noho ny nalafosan'ny fiara izay tena valim-bavaka ka indro izahay manefa ity voady ity ho fanomezam-boninahitra sy fisaorana anao. Vola 20,000 ariary, 10,000 ariary amin'ny fananganana ary 10,000 ariary fananganana trano dada sy mama zany, dia 10,000 ariary ho an'ny fiangonana. Jesosy tiako ianao ary tiako mandrakizay. Misaotra betsaka Jesosy fa rehefa ny fahadianana ny mpanomponao dia nitoso matsara ny asako. Ny asako no tanterahinao tamiko ilay tsodrany hoe isy antso anao amin'ny herinandro. Misaotra Jesosy. Ity Jesosy ny mpanomponao vonina anao ny sitraponao ary tsy anao izay mampalahelo anao intsony. Misaotra Jesosy. Amen. Vola 10,000 ariary ho an'ny data. Dia toy izay indray ireo mpanompon'Andriamanitra nanefa ny voadiny tamin'ity Alarobia ity dia voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Tsangantsika hivavaka ho an'ny olona izay nanao ny voady teo. Vavaka isika. Mahagaga ianao Andriamanitra. Tsy mba mitsahatra manrotsaka ny fitahinao amin'ny olonao tokoa ianao. Ary indrindra izay isaorana ianao. Fa finoany ange. Mbola hitodiana any aminao ka ninninna zavatra rehetra nataonao teo amin'ny fiainany dia isaorana ianao zany. Ninninna zavatra rehetra natolotra anao. Maro koa ny zavatra rehetra koa tompony efa nataonao tao amin'ny fiainana na ny fiainan'ny fiangonana. Iara ireto izay ka isaotranao manao hoe misaotra Jesosy io. Fa ninona koa ataka mbola nataon'ny mpanomponao tsiray avy. Finoana koa ny mbola iraisanay ka miara-mangataka eo anatrenao satria mpiainy vavaka ianao. Ka iara hiteny izay manao hoe Jesosy io ianao ny vavaka e. Amen. Petraka isika. Androany moriavana dia fisotroan'ny rano Jesosy ary dia mba hisy mpanompon'Andriamanitra hijorovavolombelona noho izany herin'ny rano Jesosy nampiasainy teo amin'ny fiainany izany. Dia mialohan'ny hitsanganany ny hiro amin'ny fiainanam-pifohazana 5:70 iza no ahasaraka ny andininy voalohany ihany. 5:70 iza no ahasaraka andininy voalohany ihany. Iza no asaraka aminao fotoana androany izay Alarobia mialohan'ny fandraisana tahaka izao
zay fisotrotsika ny rany Jesosy. Mino aho fa efa vonona izany ianareo any tola maro ny efa nijoro tamin'izao fisotroana ny ranao izao. Ary anamasiny izany izay ankehitriny Jesosy io. Any an-tokantrano any eo anoloanao izany. Fa rano nandeha tamin'ny zavaboary ihany ity, rano nandeha ny tontolo eny ihany ity. Fa ninona kosa sasany Satana amin'ity rano ity fa horohana amin'ny anaranao izany. Ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona no antidina ny asan'ny Satana rehetra, ny kalan'olo rehetra dorana may tsy manan-kely amin'izao rano izao. Ny zaza ho amin'ny rehetra may, ny Beelzebub rehetra dorana amin'ny ampazin'i Jehovah, ny vasimba rehetra may, ny kokolampy rehetra dorana may. Tsy manan-kely ny biby lava rehetra may, tsy manana anjara amin'ity rano ity dorana amin'ny ampazin'i Jehovah. Zay mpisandoka tompon'ny rano ity may dorana amin'ny ampazin'i Jehovah. Na ny voatonona na ny tsy voatonona may dorana amin'ny ampazin'i Jehovah. Jesosy malalo anatsoboka ny fanondriny isa-tokantrano amin'ny rano ny mpanomponao rehetra. Ka masiny izany, amasinina amin'ny anaranao hosolon'ny ranonao, ka na hisotro ny olonao Jesosy aho. Ahita fitehona atrehinao raha misy ny marary taka ny fijoroanao vavolombelona, fa miasa ianao hositranonao izany. Raha misy zavatra rehetra mba ilany ny ranonao Jesosy io, na fafiny amin'ny tena na safony amin'izay marary rehetra na amin'ny tokantranony ihany aza, mbola marinonao izany fa mahery ny ranonao Jesosy. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Ataontsika ny andininy fahatelo amin'ilay hira teo hoe Jesosy Tompony nanolotra ny ranomasina ho avitra. Vita izany andininy fahatelo izany vao hisotro an'izany rano Jesosy izany amin'ny anarantsika. Ny andininy fahatelo 4:50. Jesosy Tompony nanolotra ny ranomasina ho avotra. Izany ray somba ho tanjaka, sintoky ho anarireraka. Ripivahiny satramampo aviareka manarana fo. Ray soarany rano Jesosy ry havana dia ray sotro zantsika amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Saotra betsaka Jesosy io. Ny rano amikirina ny anaty, ny raha manadio, ny raha mampahery hamariny izany. Ka ninona zavatra rehetra tsy nambolen'ny tananao any anatin'ny rehetra any, ianao nandeviny izany amin'ny alanany ranao. Na inona fisalibonana rehetra ka mahazo ny olonao, ny ranao koa Jesosy manana fahefana andrava izany rehetrarehetra izany. Fa misaotra noho ny amin'ny ranao latsaka. Misaotra indrindra Jesosy io, misaotra indrindra Tompo. Manaja anao ny mpanomponao. Misaotra Jesosy. Amen. Amarana an'izao fotoana izao isika manana finoana ry havana, manana finoana raha mbola misy ambony ny rano Jesosy anamasinao, azonao mbola ampiny ampiasainao arak'izay mbola ilanao azy. Manana koa faharetana eo mivavaka atao. Hisaotra an'Andriamanitra isika ary amaran'izao fotoana izao dia mialohan'ny tsodrano sy ny vavaka faran'izay ataontsika dia ataontsika ny tohizantsika ilay hoe iza no asaraka 7:70 amin'ny firanam-pifohazana ny andininy faharoa ary efa orinan-tsodrano kosa dia ny ahoreny mafy tsara ny andininy voalohany ihany ino ataontsika. Iza no asaraka amin'ny fitiavanao, eny foky tsy
tsy manatsony ianao fa efa manana fahefana ny rano Jesosy Kristy efa nomeny ianao ny teny no fampahirezana anao ka hitsangana ianao ary hitondra zany fahazavan'i Jesosy Kristy izany tafatoetra eo amin'ny manko ny finoanao. Izano asaraka aminy fitiavana eny foko tsy manay tafatoetreo amina kalozave samosa sanatrio safanenjeanama sanatrio ny fahafatesana zaheny eny raha tsy amojakoana vavaka isika zany ny fanekemponoana sandratra eo anatrehinao Jesosy ny velombelominao tamin'ny teninao zahay mbola nanana anjara tamin'ny rahanao zahay mbola misy ny fotoana ka nazonay mideranao ny ankohoka teo anatrehinao misaotra ny amin'ny famelan-keloka izay nomenao manaja anao zay zany fitiavanao Andriamanitra tsy takatry ny saina tokoa ny fomba rehetra hitondranao ny fiainanay misaotra indrindra matsiaro ilay tononkira-panahy hoe zany ora iray ka tafahoana aminao fifaliana Jesosy io ary tena faly ankehitriny amariny zay rehetra vita teto ho voninahitry ny anaranao ny teny mba hitoetra ka anangana anay olom-baovao ka ho marina ny teny efa raha misy lohan'i Kristy olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha ary ny rahanao kosa Tompo mba hanana fifaliana mandrakarivo zay mba tena fotoana natserovana ny famonjena vitanao natserovana ny famelan-keloka ny entinao zany misaotra Jesosy na dia tao anatin'ny fahoriana mangidy aza nandatsahanao ny ranonao tsy nisy famonjena raha tsisy raha latsaka tsy mba mitady fanatitra itsony zay rehefa manota fa rehefa mibebaka kosa tsy sandaina vola zany ranao zany fa manadio ny bokon'ny fiainanay misaotra Jesosy mifarany eto zao fotoana zao indray misaotra anao mbola misy fotoana kongazahoana fampahery tahaka zao fa ianao ny asa amin'isa tokantrano ary mametraka manokana ao zao firenena izao amariny mandrakariva ny teninao fa miandrandra famonjena avy aminao ny firenenay jereo ny mpitondra anay isatsokajiny ambaratonga rehetra homba azy reny ianao ka mindra foan'olo-tsaina n'olo-pahendrena aiza mitondra ny firenena satria anao ny firenena araka ny teny an Jehovah ny tansetra eo aminy jereo ireo marary marobe Jesosy io jereo ianao ny mahita azy ihany zay toerana misy azy rehetrarehetra any hamindra fo mandrakariva ianao ka hiasa ianao raha misy amin'izy ireny ka mba manana finoana ka mba naheno ny fampelezam-peo tahaka izao ka mba mampiasa ny ranao na dia mbola marefa raha ny finoany tsy fantany Tompo fa ny fanantenany ampiasa kosa efa visa ho finoany zany ary efa vavaka zany mba hamarino ka nasitra anazy ianao ary misaotra anao ny amin'izay marobe efa nisitraninao ary misaotra anao sahadiny amin'ny andalam-panandalana izay mbola hositraninao koa reny nanana fahoriany reny no nietraketraka zao arety mandringa an'izao ampahery azy mandrakariva ianao ka tsy ho verevitra izy namoy fo Jesosy fa mariny mandrakariva amin'ny fanekemponona nataony ry Paoly manao hoe potraka zay nefa tsy maty efa nitrangan-javatra teo amin'ny fiainanao zany Jesosy naronjony zao tontolo zao ianao hoe potraka ianao naratra ianao ary maty azy ianao kanefa kosa tsy nijanona teo amin'ny fasana ny tantaranao fa nandresy ny herin'ny fahafatesana iorina amin'izany ny finoninana-pahoriana rehetra iorina amin'izany zay matsiaro ny tena mifapotraka ninninona ho endriny tao anatin'izao fioboany izao misaotra Jesosy io misaotra indrindra Tompo dia apetraka aminao koa ny fiainanay tsy ara-iavy ny tokantranonay
mba ho hainay mandrakarivany manaja anao satria efa niteny ho ao ny isatokantrano aho dia ekohaka aminao hivavaka aminao hisaino anao misaotra tompo rainay eo izay ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety atany tahaka ny any an-danitra omeo anay n'io ny anina sahaza ho anay ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra amin'ny mandrakizay amen raisy ny tondran'izay tononina amin'ny anaran'ny tompo fa amin'ny fifaliana no ivoanareo ary amin'ny fiadanana ny itondrana anareo fiadanan' Jesosy Kristy izay efa navelany ho antsika eny mbola ho amariny amintsika amin'ny tenany tsirairay avo amin'ny isa-tokantrano na amin'ny endriny ara-nofo na amin'ny ara-panahy ho tonga aminao zany ho tonga aminareo zany ko ny fahasoavany tokony hitompontsika ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny fampiraisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatolotra anao kosa ary ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana midera ny aja ny saotra mandrakizay amen aoeny mafy tsara amin'ny finoana ny andininy voalohany ihany Mandrakizay duri aoeny mafy tsara aoreno mafy tsara ny finoana ho ampontontriny azo fijaliana Jesosy Kristy tsy patranyani malanio mandrakizay duri tsangany tananao avanana iriko loatra Jesosy iriko loatra Jesosy niutakanao fa ny hoe hivadika dia sanatrio fa ianao Jesosy patranyani malanio mandrakizay duri iriko loatra Jesosy nitakanao iriko loatra Jesosy niutakanao fa ny hoe hivadika dia sanatrio fa ianao Jesosy patranyani malanio mandrakizay duri diorina mandrakariva eo aminao ny fononay Jesosy ka ho velombelona isan'andro ny fanantenana eo maha-kristianina anay tsy miovy anao omaly anio ampitso ary mandrakizay mitateraka tonga izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany halleloia masina Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen mahereza daholo ry havana amen
ambony rano de sitrana lay vehivavy narary taona maro lay maty fanaleviny efatrandro efa potika be vao niteny anao de nitsangana ka indro nandeha tsy mino aho raha nahitanao nandeha ambony rano de sitrana lay vehivavy narary taona maro lay maty fanaleviny efatrandro efa potika be vao niteny anao de nitsangana ka indro nandeha rainao ny manao an'izany de ainao ny manova ny fiainako raha vitanao zany jesosy io de vitanao ny anova ny fiainako raha ainao ny manao an'izany de ainao ny manova ny fiainako raha vitanao zany jesosy io de vitanao ny anova ny fiainako voageja ny aretana efa taona maro tsy nampaninon'azy voahiliky ny vahoaka maro dia nanampinoana hoe tsy maintsy manakaiky azy eny aho raha makasika lambany fotsiny aho dia sitrana lay vehivavy voageja ny aretana efa taona maro tsy nampaninon'azy voahiliky ny vahoaka maro dia